adiny samy volomboasary ao ambiny be omen'ny député efatretsy ariary izay samy ady amin'ny lehibe ny tanàna. Fiakaran'ny hafanan'ny tany ho betsaka ny rivodoza ahery vaika akasika ny Madagasikara. Anteny miram-pirenena malaina mivory ireo solombavambahoaka. Tompoko klasy tompoko vavy afaly tafaraka aminao indray ny tenako amin'izao takariva ny alakamisy fa 5 ny volana May taona 2024 izao miarabanao. Tonga soa indray tao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao manasanao mpanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Lafim-baovao ny politika avy hatrany no isataratsika ny fampahalalam-baovao mampanay mafy ny hoavin'ny firenena raha izao fomba fitantanana izao no jerena manoloana ny olana misy eo amin'ny mpanatanteraka sy ny mpanao lalàna. Misy antony manokana ny tsy fanatrian'ny Ramatoa Christine Razanamahasoa ny tatitra nataon'ny Prime Ministre iny ho ny fanazavana Ziromany Menjanary sy Manorandria Malala. Tsy tonga ho azy ny tsy fanatrian'ny filohan'ny anteny miram-pirenena ny tatitra izay nataon'ny Prime Ministre omaly ho ny sekretera jeneral ny Antoko Asvem androany midika zavatra maro ara-politika ary mampametra-panontaniana ireny fihetsika ireny. Toa mampiseho ankariary fa misy ny olana eo amin'ny sampitantana androm-panjakana roa dia ny fahefana mpanao lalàna sy ny mpanatanteraka izay samy avy amin'ny vondrona milaza ho maro anisa. Ka matoa mipetraka ilay tension politique dia tokony tonga saina ndray matao Prime Ministre efa tsy tsonany ary izy ny tokony ametra-pialana satria ny zavatra misy na inona ny zavatra tenentsika efa mipetraka ilay crise institutionnelle na fikatsoana na raha eo anivon'ny androm-panjakana anankiroa izany hoe ny mpanatanteraka sy ny mpanao lalàna. Ka zany zavatra izany dia mety androany mety hitatsika fa raha pitravokapitso hikatso ny raharam-pirenena satria raha voan'ny pouvoir anankiroa izay manana ny maizy azy no tsy misy n'izay confiance izay na misy n'izay crise de confiance izay dia provena crise institutionnelle zany. Ka tsy fatako zany tokoa ve le resaka transition voizina amin'izao fotoana izao tsy fatako mety lalina mankany amin'izany zavatra hitantsika amin'izao fotoana izao. Mampanay ny fizotra sy ny hafaran'ny firenena mahalona ny fitondranan'ny firenena izao ho hatrany ny fanazavany ny vahoaka hatrany anefa no mizaka ny mafy vokatry ny adila politika miseho sy ataony fitondrana ankehitriny. Fa seza babangona trano no tazana eny amin'ny anteny miram-pirenena isaky ny fotoam-pivoriana tahaka izao mampametra-panontaniana tokoa raha ny zava-misy hoe tena tsy misy fitsipika ifampifehezana ave ireo mpanao lalàna ireo fa samy manao izay daniny kibony na izany na tsy zany dia tokony atonga saina ny mpitondra fanjakana sy ny mpikambany gouvernemanta izao zava-misy izao ho ny filoha-lefitry ny anteny miram-pirenena avy ao amin'ny faritany Fianaratsoa Zeromany Menjanary sy Manorandria Malala. Zara raha misy solombavambahoaka 20 amin'ny 150 no tonga miatrika fivoriana. Karazana fombafomba tsy maintsy atao fotsiny sisa ny fisokafan'ny fivoriana ara-potoana fa tsy misy mifantoka amin'ny andraikitra napetraka amin'ny intsony ireo solombavambahoaka mampieritreritra ny zava-misy ary tokony ahatonga saina ny mpitondra sy ny mpikambany gouvernemanta hoy ny solombavambahoaka Brunel Razafijandrova. Na zay tonivon'ny bromaritra aloha zany dia anisany gaga sy valalanina ihany raha ohatra ka mijery an'izay fahatongavan'ny solombavambahoaka mivory zay. Nefa everina fa zava-dehibe ny tatitra taony fahefanam-panatanteraka na ny mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta izay milaza ny zavatra vitany sy ny eritreretiny hoe nataony tao anatin'ny fanatanterana ny andraikiny. Ary everina ihany koa fa miainga avy amin'io tatitra taon'ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta ireo no tatitra ho ataonay solombavambahoaka eny anivon'ny vahoaka sy mpifidy amin'ny ankapobeny. Tsy fantatra mbola fiatraika ilay motion de censure zay voasakana teny andalana teny ve mahatonga ilay solombavambahoaka tsy tonga mivory sa mety misy antony hafa sa mety misy hiraka hafa nataon'izy ireo na nampanaovina an'izy ireo. Ny tena nefa eto anivon'ny bromaritra mafatapatatra ihany amin'ny ankapobeny ny fandaharam-potoana samy hafa sy ny adidy sy andraikitra tokony ho raisina fa dia na zay ary dia anisany valalanina ihany mahita ilay fahabangahan-toerana ao anatin'ilay fiatrehana ny tatitra ataon'ny mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta. Ny gouvernemanta efa tsy misy lanjany eo amin'ny parlementaire kanefa dia manampitrotraka izany ihany koa ny fihetsiky ny Prime Ministre omaly ho hiatrany ny fanazavana. Satria zay mivolaza ny 101 hoe manao tatitra ny gouvernemanta dia mitohy amina ady hevitra. Ny filaza ny maro anisa mantsy dia hoe
tsy misy antony aloha anaovana ady hevitra zao na de voalaza lalam-pandroenanao amin'ny andininy faraka am'zato le izy fa hoe ivelany io a dia mbola isy fifanatrehana. Ny filohan'ny anteny meram-pirenena moa efa tsy niatrika ny tatitra izay nataony lehibe ny governemanta ao anatin'ny fivoriana ara-potoana nefa ity androm-panjakana ity ankehitriny izay midika fa tokony hiatrika ny fivoriana foana ny lehibe ny io androm-panjakana io. Mbola baraingo mipetraka atreto ny mety ho toy n'izao rivotra politika miseho eo amin'ny mpanatanteraka sy ny mpanao lalàna izao. Araka izany dia 12 isa ireo solombavambahoaka mba tonga ny hainy asa vitan'ny mpikamba ny governemanta teny amin'ny anteny meram-pirenena tamin'ity androany ity. Nambaran'ny ministry ny Arenakibon'ny tany nandritra izany fa nahatratra 450 miliara ariary ny vola niditra tamin'ny fanondranana volamena ny taona 2022 lasa teo iny Azero Menamenjanary sy Manorandria Malalatra. Manana andrafitra amin'ny fehazy manokana ny Banky Fohiben'i Madagasikara amin'ny anjara andraikiny ka tsy tsabany ministera mihitsy. Raha ny resaka momba ilay fikatsahan'ny Banky Fohibe anota volamena ny ministera ny Arenakibon'ny tany. Raha ny fantatra fotsiny dia ny taona 2024 no efa nandray fanapahan-kevitra anota herim-bolamena ny Banky Fohiben'i Madagasikara. Saingy inona kosa fa tsy maintsy isy ny dingana ho ataon'izy ireo amin'izany. 450 miliara ariary no vola niditra tao amin'ny fanjakana malagasy vokatry ny fanondranana volamena tany ivelany ny taonda sahiny. Tany amin'ny 5400 milliards tany ho any ny resaka produit d'exportation ny produit des mines izay ambony indrindra zany raha ny ohatra hatramin'ny 2018 nakaty satria raha tamin'ny 2021 zany dia teo amin'ny 2900 milliards teo ny valeur d'exportation. Tamin'ny 2019 moa no reny tamin'ny 2020 no reny resaka pandémie reny somary niena mihitsy tany amin'ny 1800 milliards tany ho any ny valeur d'exportation ny produit des mines tany amin'ny 2019 dia tany amin'ny 2800 milliards tany ho any ary tany amin'ny 2018 dia tany amin'ny 2300 milliards tany zany hoe tena niakatra be ny volume d'exportation ny valeur d'exportation produit des mines tamin'ny taona lasa ary ny rapatriement de devise mifanaraka tamin'io zany natratra tany amin'ny 94% tany ho any anisana nampy be ny stabilisation ny ariary tamin'ny taona lasa iny izay exportation ny produit des mines zay. Une tonne d'or aloha tsara fatatsika fa 65 millions de dollars io valeur an'izany ankehitriny. Nanomboka omaly fa 420 ny volana May taona 2024 ka hatramin'ny faraika amin'ny 30 ny volana May 2024 avy izao moa no fanaovan'ny governemanta tatitra momba ny asany eo anatrehany solombavambahoaka. Anjaran'ny ministera ny Arenakibon'ny tany izany androany 10 minitra dia vita ny tatitra. 20 raha teo no isan'ireo solombavambahoaka ny aino izany androany. Lafim-baovao manodidina ny fifidianana kosa indray tsy any fanjakana irery ny fifidianana fa ny vahoaka malagasy ny mpanao politika nanaitra ny mpanarabavao sy ireo mpanao politika mantsy ny filazana nataon'ny Prime Ministre Tsay Christé Omaly fa tsy kitika lalam-pifidianana ny fanjakana na dia efa betsaka aza ireo volavolan-dalàna sy tolo-dalàna natolotra makasika izany fanampanazavana. Tsy mihevitra ny anova lalam-pifidianana ny governemanta sy ny fitondram-panjakana hoy ny Prime Ministre lehibe ny governemanta Omaly nadritra ny fionany tamin'ireo solombavambahoaka. Tsy any fanjakana irery nefa ny fifidianana ka tsy anaovana be marena toy izany ny fitantanana ny firenena hoy ny antoko HSVM. Zay zany mametraka foana izany fifidianana zany indray matao Prime Ministre tsy raharahany mpitondra irery ihany zany fa raharahany heriverina rehetra izay mirotsaka ao anatin'ny fifidianana fa indrindra ny antoko politika. Fa mba fantatrao hoe fa betsaka ny tolo-kevitra nomeny ny herivelona politika makasika ny tsy fetezana misy ao anatin'ny lalàna fifidianana eo. Ohatra raisiko fotsiny ny plafonnement na campagne nisy tokony nandania ny mpiasam-panjakana ao anatina campagne fa indrindra mifanipaka amin'ny zavatra resan'ny Prime Ministre mihitsy ny zavatra tenenanao amin'ile filoham-pirenena safady ny zavatra tenenanao satria raha nyteny filoham-pirenena rotaonao lasa zay hoe omena zo ifidy ireo diaspora zany hoe ny malagasy manana zom-pirenena feno malagasy feno mipetraka ny ivelany manana zo ifidy mikitika talalam-pifidianana tompoko zany zavatra zany ka akory moa ny agagany raha ianao androany teny hoe tsy hikitika talalam-pifidianana tsy fantako hoe inona ny tena ao ambadiky le izy hoe tsy fitiavana fotsiny ve hoe tsy ametraka fitoniana ara-politika le izy. Efa Prime Ministre Andriamatoa Tsay Christian nandritra ny fifidianana ny taona 2024 mahafantatra tsara ireo lesoko ny fifidianana tamin'izany sy ireo fehi-kevitra navoaka ny fikambanana iraisam-pirenena raha tsy hiteny afa-tsy ny SADC momba ny tokony anitsina lalam-pifidianana. Mipetraka ary ny fanontaniana
raha sahijoro ho tomponantoka amin'ny fiatraikany olana ampifidianana io ve ity prime ministre ity mpifidianana ianao ny tompoko prime ministre tamin'izany fotoana zany ary fantatro tsara fa tamin'ny session parlementaire volana jiona sy volana meny ka tao anatinao ny kitihana lalàna 2018-008 taoriany ren'ilay hetsika ny 73 député zany hoe raha ho anay manokana tsy le hoe akory tamin'ny andron'izy na tamin'ny andron'izy ilay izy fa le lalàna natao hanaraka ny toetrandro politika fa tsy akory natao hanaraka zay metimety amin'ilay mpitondra disoako mihitsy zay fomba firesaka zay ao anatina session parlementaire tsara itsika zao ary mbola ao anatina fempotoana mety tsara afahana manadio na mikitika zany lampifidianana zany ho anay moa zany zay de efa nomena enreo député maromaro zay mitovitovy hevitra aminay reo ny FDB avy aty aminay aty ny mety hoe afahana mikitika ny lampifidianana ina dao le FDB zay tokony ho fampiresahana zay tokony ho atsaraina zay tokony ho kitihana ao anatiny zany lalàna fifidianana indrindra fifidianana filoham-pirenena. Ny fiandroany ity herinandro ity dia tonga nanatitra tolo-dalàna ho fikitihana lalam-pifidianana ry zareo firaisamonim-pirenena ary voarainy ny solombavam-bahoaka izany efa misy amin'ireo député ihany koa milaza fa efa manana tolo-kevitra ihany koa tsara ny mampatsiahy fa nandritra ny filan-kevitry ny gouvernemanta ny alarobia fa 17 ny volana mety eo dia nisy ny andiny-tsoratra ny lazana fa isy ny fikitihana lalam-pifidianana sy ny fanaovana fitsapan-kevim-bahoaka izao indray zany tsy hanova lalam-pifidianana no fanapahan-kevitra no raisina farany. Resy lahatra ny olo-pirenena fa ny fifidianana ihany no iantoka ny hoavany 5 taona manaraka aleo ny safidy-bahoaka no menavahana ho ny fanehoan-kevitra ilaina ny sina mpitondra vaovao indray eto amin'ny firenena hampy izay ny fanabarabarana vahoaka sy ny fampanantenana pokaty ataon'ny mpitondra ankehitriny fanadidinana ataon'ny Ravo Razafimaina sy mbola avatsara. Tsy misy efa tsy ny fanaovana fifidianana ihany no tokony ataon'ny mpitondra laharam-pahamehana takina lalam-panorenana raha teo izany ary miandry ny siny izany ny olo-pirenena takina ny mangarahara sy ny fanajana ny lalàna mpitondra vaovao indray no tokony hitantana ny Madagasikara le fitaka sy fampanantenana pokaty ary fampahantrana azy ny vahoaka. Zao andro iainantsika zao dia tsaratsara aloha mifidy ahitana ny tena marina fa n'andro iainantsika zao aloha dia tena tsy milamina mihitsiny. Amin'le fiainana zany hitanao hoe somary efa sarosarotra araka le tenin'ny ray aman-dreny teo fa ny aina izany naty zany ary eo le fitondrana tokony andray andraikitra dia eo koa ny vahoaka hoentina tokony ezaka hatrany amin'ny zavatra atao tokony hisy ny fifidianana satria amin'izay mahatandalana ny tandalana ny firenena anankiray. Ilaina ny fifidianana azahoana ny hevitry ny vahoaka eo koa amin'ny raharaham-pirenena andany sy ny akira ny gouvernemanta amin'ny vahoaka dia ilaina izy zany fa miankina laza sy ny hoe fitondran'ny vahoaka na tsara fiainan'ny vahoaka zay ngamba fa ilaina ny fifidianana. Vahoaka koa zany efa leo an'ilay krizy ara-politika moa dia ilaina ny fiovanana araka ny izay zavatra fa ny tena marina ngamba hoe fifidianana mangarahara ny tena dedafina dia salamiko zany tokony ho transparent zany le fifidianana tsisy eo anatiny hoe fikorotana na misy zavatra mikorotandrotana zay lany eo na i tsoto na i rabe zay lany zany dia zay ny zava-dehibe indrindra ngamba mba ampiovan'izao fiainana zao satria vahoaka efa leo krizy. Arakarak'izay olona mifidy ihany koa zany raha ny tena izy zany tokony hisy zany ny fifidianana zany dia mba hoe hita eo zany hoe mahavita an'le malagasy ve le filoham-pirenena sa mba ahoana. Manandanja ny safidin'olo-pirenena tsirairay avy tsy tokony sandaina voly izany ary mila mailo amin'izay mety ho endrika fandrebirebena sy alabato mandinika anao avy miandry ny taranaka fa tsy hibabotrosa mandrakizay ka tsy tafarina anaty fahantrana. Ny 30 faingo roa amin'ny 50 isanjato n'ireo olo-pirenena ny soratra anarana ao anaty lisy mpifidianana ihany no nanamarina ny anarany teny amin'ny fokotany raha ny zava-misy ao amin'ny commune Ambotrimanjaka manana fokotany 520 mpifidy Antananarivo mahery no tsy voasoratra anarana anaty lisy mpifidianana Vonjomaika izay navoaka ny seny manoloana izany dia mitoy ny asa fanentanana ary mivory isan-kerinandro ireo tompon'andraikitra andresen-dahatra ny olona. Ravo Razafimaina sy mbola avatsara. Olo-pirenena Antananarivo mahery miparitaka amin'ireo fokotany 520 amin'ny commune Ambotrimanjaka no tsy tafiditra anaty lisy mpifidianana Vonjomaika navoaka ny seny farany teo. Nenarika izany isy ampifidy voasoratra anarana tamin'ity taona ity raha oharina tamin'ny taona 2024 ary mbola vao maika ny ena rehefa anao marina tao anatritra ny kalany seny. Taona 2024 zany a dia 573 nisy ampifidy voasoratra teto Ambotrimanjaka. Tao aoriana zay fanavozan'izay zany tamin'ity taona 13 ty rehefa miverina lay lisy mpifidianana avy any amin'ny seny dia 1,7 sy 2 ny voasoratra tao anaty lista. Nisy
elanelany zany 4 sy 764 rehefa voaka anay zany lista rehetrarehetra hoe tsy voasoratra araky le tao anatin'ny site web ny seny iny a zay samy nafantatra hoe sarina marina seny koa ny alina hoe afaka mijery eo daholo ny commune rehetrarehetra de nanaraka an'iny zay efa andro vitsivitsy zany zay de mahita koa zany zay zao ny tsy voasoratra tanatin'ny commune Ambotrimanjaka amle fokotany 520 zany de mbola mahatratra 770 sy 6047 reo zany zao mbola tena tsy voasoratra de io moa zany lista isaky mifokotany io a ny antsonay mihitsy zany tsy nanavahanay mihitsy olona hoe ny antsonay se fokotany hoe jereo reto olonareo reto etano izy a saovy tonga eny aminareo izy a miverina misoratra anarana amin'ny lisym-pifidianana amandra-pahatonga ny faraky amin'ny 30 ny volana Mai de nanaovana ny fanentanana koa hoe inona moa ny antony Anna Marina raha sara ty tsy voasoratra ianao a inona fahavoazana tsy maintsy miandry ianao a amin'ny mazoanao ny amin'ny resaka fifidianana nanaovana fanentanana zany dia naizana tsara zany somary nalaina ihany ny olona raha tatanaty commune Ambotrimanjaka nanamarina ny anarany a dia olona 790 ny tonga nanamarina ny anarana teny anivo fokotany rehefa nataony rapport rehetrarehetra zany hoe ny olona diray sy 500 sy 500 sy ray alina zany tsy tonga nanamarina ny anarana ary tsy nalala hoe voasoratra izy tsy voasoratra mitoetra eny anefa ny fanentanana ny olona isoratra anarana anaty lisym-pifidianana toy ny eto amin'ny fokotany Mahitsy Firaisana ny tanora feno 12 taona dia izay mihitsy no maka ny karapanondro ny primata any amin'ny commune de maketo ny fokotany izy de sady soratanay avetrany ao anatin'ny seny ao anatin'le fisoratana anarana de mbola marisika ihany koa ny olona satria izy ty zany farana amin'ny 31 mai fa mbola marisika fifanafeno anankiroa zao zay 25 ny ray ao mbola misy fa mbola miandry zay le olona makato nanamafy ny ben'ny tanàna fa tsy misy fanavahana na fanilian'ireo olona tsy mitovy firehana amin'izy ireo ny fahafahany rehetra mifidy ny tanjona asaingy miantso ny tompony andraikitry ny seny izy ireo jery akaiky ny zavamisy izay mampiaya za zany mampitandrina hoe raha commune Ambotrimanjaka mihitsy nanaovana an'izany hoe tiako Madagasikara de fanany tsy asoratanao anaty lista zavatra tsy mety zany satria kely loatra le territoire n'Ambotrimanjaka fokotany 520 fotsiny zay mifankalala daholo ny oloneto na tiako Madagasikara na tsy tiako Madagasikara ary zay mihitsy na tsy de hivozy anay loatra hoe andao re zay olona mpikambana amin'ny tiako Madagasikara ihany no entanina isoratra anarana anamarina ny anarana teny amin'ny fokotany amin'ny lisym-pifidianana fa ny anay zany tena tonga de vahoaka rehetrarehetra mihitsy mba tsy isin'izay elanelana zay mba tsy isin'izay fifanoherana zay zany eny anivo fokotany karaha mihitsy hoe tiako Madagasikara na tsy tiako Madagasikara izy ka fananina tsy sorato anatin'ny narina de mareo mba mety tonga saina mba aneriny tompona andraika hoe tsy mety ataonareo ty tsy eto ny fahitana tsy fahatomombanana lisym-pifidianana ho andreo fokotany sasany ireo sogajiana fa olona tsy mitovy firehana politika mitondra no tena lasibatra ka na izy tsy voasoratra anaty lisym-pifidianana na inina disona ny mombamomba azy ireo efa endrika fangalaram-batsady anefa izany ka ilaina fahamelona faniompana betsaka tamin'ny raharaha anivon'ny anteny mera-pirenena ny fandaharana miara-manonja tamin'ity androany ity any hita dia efa tsy mahatoky ny prime ministre Tsay Christian intsony ireo solombam-bahoaka no resahin'ny mpiantsehatra ihany koa ny momba ny olana Jirama Asin'Andriamalala sy Andry Rakotomalala no mamitana amintsika ny fandaharana tamin'ity androany ity. Ajakany ikitranatrandro ny orinasa malagasy Jirama raha ny fanehoan-kevitra ireo mpiantsehatra tao anatin'ny fandaharana miara-manonja androany. Fantatra raha nambaran'izy ireo fa mitady ny fomba rehetra akana tombotsoa manokana ireo olona ambony sasany eto Madagasikara. Ny azo amakina ny efitrano fivoriana hoe feno sy tsy feno de satria izao maro anisa no afaka mameno an'io rehefa topazana maso indray mandeha na afaka manabanga an'io dia ny averiko foana le maro anisa zany no efa tsy tapa-kevitra intsony hanotrina ny gouvernemanta rehefa tonga amin'ny anteny mera-pirenena gouvernemanta. Efa mitody damosina amin'ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta avokoa ireo solombavambahoaka raha ny avitsiny ireo solombavambahoaka tonga ny haino ny tatitra nataon'ny hangia prime ministre lehibe ny gouvernemanta Tsay Christian maro no jerena ho kosa ireo mpiantsehatra hafa. Il faut payer de ohatrinona aloha zany le orinasa efa borona efa kofona ananganana service hafahafa dia mbola consultant ampidirinao de izy andray zao no miketrika an'izany ihany
de orinasaniza de akamaniza ndray zao zany consultant ao ampidirinao zany de mbola na ho appel la manifestation d'intérêt hiketrika ndray orinasa amina resaka logiciel zay anaramaso an'le perte technique any Jirama satria misy 150 milliards d'ariary mandehandeha ihany de fomba fanao fotsiny aloha le hoe appel la manifestation d'intérêt fa izandray zao no miketrika an'izany any ambadika any sy maintsy ry be atoka sy ry bebe kibo sy ry maranodranitra kiraro manomanitra ranomanitra ry vitre fumée samy hafa ary anatina klasina bosy hafa manana lobby enjakenjana zay no mahita zay satria be pitsiriritra le Jirama. Ny fanarana miara-manonja moa dia arahinao isan'andro ny alatsinainy hatramin'ny zoma manomboka amin'ny 7h sy sasany eto amin'ny MBS ary ny Radio Bata. Fa matsiaro voafitaky ny fitondrana ny malagasy amin'izao fotoana izao tsy tantaratra tamin'ny andavanandrom-piainan'ny politika ny tondrana ny firenena. Any atraika mivantana amin'ny fiainana andavanandro izany ka vakivava andrehetra fa leo atofoka ny fiainana misy amin'izao fotoana izao. Ando Miaratina sy Andry Rakotomalala. Tsy nisy fiovana, tsy nisy fahatsaram-piainana, nitrosona amin'ny tany ny fiainam-bahoaka izay atao rehetra manentsahona avokoa indrindra ny lafiny fitediavana. Leo tofoka ny amin'ny zava-misy ny tsara-babe bahoaka tsy mahita ianterana intsony. Ny teny eo sahirana amin'ny fitediavana moa eo ihany konkoa ny tsy andany ny vidim-piainana miamidangana, vola ampidirina tsy misy, tsy zavatra mba hoe azonao mba iainana intsony amin'ny prix tena miamidangana. Dia izay zao manahirana ny ankizy koa nefa ny tsy andany amin'ny okolasy maintsy mandeha pary ambaratongana. Eo an'le fitediavana ilay fidiram-bola mihitsy zany. Eo ny tena mankale somary tena matofoka kely. Mila miova mihitsy zany ny fitondrana aloha dia leo zany za. Ny fitondrana amin'izao manko resaka etsaitsy fa tsy sosialim-bahoaka. Ny sosialim-bahoaka zany zao mibazy ahoana vidim-bary rehetrarehetra. Tsy resaka hoe rocade na tsy resaka hoe teleferiky azonao le izy fa resaka hoe inona tsy ampy an'ny vahoaka. Zay zao vahiny zay avy any Faratsy zay any commune Ramainandro dia fokotany misy anay Maharomena dia mikarama zao no ataonay aty efa herinandro zao no tonga taty na ny tsena raha zao hita hoe maisamasatra mihitsy satria ny olona tsy dia manam-pola firy zany. Eny marina aloha hoe makaleo le fitadiavana nefa na izany aza tsy dia kivy loatra satria tady zany hoe moa dia ho kivy araka maharay mpianakaviana dia efa tsy mahakivy zany le mitady fa tsy maintsy hoe mahery foana na inona na inona. Matsiaro voafitaka ny malagasy matoleo tsy hita nipaka tamin'ny fiainana ny politika ny tantanana ny firenena. Miamtombo ihany koa ny tsy fahatokisany vahoaka ny mpitondra ka mitarika izao rehetra izao. Ankoatran'le hoe tsy hita izay tena marina amin'le laharam-pahamehana hitana manarina fiainam-bahoaka, eo ihany koa le resaka gouvernance mitambatra ireny phénomène be dia be hitantsika eto amin'ny firenena ireny. Ao ny volamena tsy hita, ao ny vola tsy hita ny amin'ny trésor, maro be mitambatra ireny dia farany lasa misy fifampitokisana rava eo amin'le vahoaka hoentina sy le mpitondra. Ary ihany koa angamba ny mety fantelo ny hoe le rehefa tena anaty tournant moa zany no filazantsika anazy, tournant politique, efa hifarana amin'ny fimpitoana iasana nefa tsy tena hita mivaingana zany ireo fampanantenana hoe reto ny zahantsika atao aiza ho aiza ao anatin'ireny zavatra nampanantenana ireny ny vita. Tsy vitan'ny vava fotsiny ny fanarenana ny firenena fa mitaka aditsy andraikitry ny tsira ray avy. Lafomba vao ny fampianarana kosa indray mananika ny 50 ny isan'ireo mpianatra ny alandarana tamina sekoly iray tsy miankina etsy Ambohimanarina takahitra ny fiakaran'ny vidim-pianana ny zava-misy ka voatery mandefitra ny saram-pianarana raha mihoatra amin'ny sakafo hohanina amin'ny andavanandro. Ankoatra izay dia betsaka ihany koa ireo ray aman-dreny hanoanana ny sekoly trosa izay lasa vesatra ho an'ireo sekoly. Ravo Razafimaina sy mbola ava-tsara hatrany. Tena tsy tapaka isam-bolana isika dia tena mahita ny fiainan'ny zanaky ny malagasy miditsy aty an-tsekoly. Raha isika eo amin'ny 6e zany zao aloha ny eto aminay
dia folo zany zao nefa niala nandritsin'izay tao-pianaran'izay dia ny eo amin'ny 5e indray dia misy anakenina, ny eo amin'ny 4e dia misy folo, ny eo amin'ny 3e dia misy eo amin'ny folo eo zany zareo anatin'izay no soratsanarina tamin'ny fanjakana kanefa tsy nanao an'izay adina ataontsika hoe BBC amin'ny ara-panatanjahan-tena ny EPS zany dia ny segonda zany ao amin'izay dia ny segonda efa mba matomaty dia anakiroa no niala tao anatin'izay nandritsy ny taona dia ny première moa zany misy anakefatra dia ny terminal misy anakenina. Misy ray aman-drenana na sekoly-trosa saram-pianarana fidy volana. Fifampirarahana no ataony rotota mba hitsinjovany ankizy hianatra amin'izay. Marina fa 3,000 ariary hatramin'ny 5,000 ariary ny saram-pianarana, saingy vitsy no mahavita mandefa izany isam-bolana ka manomevahana ny fitsoanan-daharana. Ny antony mampialan-daharana andrareo moa zany zao dia tena ny fahasahiranana tsy maefa mahalo intsony le antsoina hoe écolage ao anatin'izay na sara mpianarana ao anatin'izay, nefa ny sekolitsika zany ao anatin'izay dia mbola miantso ny ray aman-dreny ifampiresaka hoe oviana na raha oviana voaloha ireo sara mpianarana anareo reo dia omena ny ataontsika hoe ny fihetsona azy na convocation dia reto be dia be hitantsika reto zao zany zao dia reto zao zany classe de 3e dia hitantsika fa zany fa akoatsan'le folo reto Lokaloka mitondra ankehitriny fa atao laharam-pahamehana ny fampianarana. Hatreto anefa na ny lenta sy ny kalitaon'ny fampianarana azy mbola mampametra mpanontaniana. Lovatsara indrindra ny fampianarana, saingy tsy fitonoandreo ray aman-dreny tsy fahafahany zanak'izy ireo manohy intsony ny fianarana. Na ny fampianarana ohatrany tsy anina tsara ny mpampianatra zany ohatra hoe tsy dia mampianatra ve ny ray aman-dreny nefa ny tena sahirana ny fitadiavana ny écolage ohatr'izany. Ny anany EPP koa ohatra izay koa ny anany EPP tena mafimafy aloha tena mafimafy satria ny ankohana tadiavana ny écolage ny ankizy koa tadiavana tena sahirana vahoaka malagasy. Tao anatin'ny corona iny zao dia tena nisy fotoana nangatsy voalohany écolage. Tsy voafehy mpitondra ny fanabeazana eto Madagasikara, tsy maneky resahana ary amoaka salanisa vokatry ny fitsoanan-daharana an-tsekoly ny fari-piadidy mpampianarana eto Andrenivohitra. Ny ankamaroany ankizy anefa hatrany amin'ny kilasy ambany no mandefitra ary tsy afa-manoatra noho tsy fananam-bola ampianarana an'izany ny ray aman-dreny. Fa mitohy hatrany ny adiny samy olona mpanohana ny fanjakana amin'izao fotoana izao, abe ny tanàna iray sy solombam-bahoaka iray samy landy tamin'ny lokon'ny volomboasary indray no mifamono any Ambilobe any fanampanazavana. Nampanantenany gasy solombam-bahoaka efatra tsy ariary ireo olona izay samy mamaky ady amin'ny ramatoa ben'ny tanàna ao Ambilobe. Androany dia nitantarany zava-nisy niainany ity ben'ny tanàna ity. Efa roa herinandro misy le député miteny fa hoe zay olona manana afaka miady amin'ny madame le maire hoy dia meko vola 2 millions de francs amin'ireo équipe an'ireo. Dia misy anankiray miteny zany hoe aleo fa alaiko le vola fa aleo fa ataoko. Dia efa nisy nampitandrina anazy zany mitandrena anao madame le maire fa ianao miady ny député fa mandeha descente any ambanivolo satria tamin'izay nanao député mantsy dia misy an'ilay problème le izy resy dia nangalatra vato iny. Dia le zany nanao maire dia mbola malahelo ihany satria mbola manao descente eny rural indray dia efa mataritra izy zany. Dia nomana izy le équipe tao zany fa namako koa le olona fa 2 millions ke omena ny olona mitabataba iady anao iny. Nandrandasana ihany le fotoana zany fa niezaka nanao descente ihany fa tsy dia nipetraka toerana zany. Dia maly zany nanao basket manao championnat vétéran zay tato amin'ny Ambilobe. Dia rehefa manao basket teo milalao teo ambony terrain dia opaopain'ny ankizy hoe basket. Dia tsy namaly ihany satria basket io ohatran'ny lalao rehetrarehetra mety misy fandrangitana ambony terrain. Dia lasa zany lalao dia tapitra le baolina. Dia rehefa tapitra le baolina dia andeha hody rehefa andeha hody amin'izay anankiroa vavy izy misakana eo varavarana. Rehefa andeha hody vao mivoaka ny varavarana iny tonga dia efa niroporopotony zareo zany amin'ny inona moa ny anaran'izany tefamasy angamba ny anaran'izany olona roa vavy izy. Tonga dia mikazo tanana mihitsy izy roa vavy tonga dia namono. Dia misy zanako koa tonga avy aoriana nanaraka anazy satria hitan'le zaza hoe nopaopainy zareo dia vao hitan'le zaza hoe izy roa vavy tonga dia niazakazaka aloha rehefa nahita anakay ivoaka le zaza manaraka vaholina indray tonga dia nivelesiny indray koa le zanako kely 9 ambin'ny folo taona zay.
ohatran'izay le fandehany de rehefa vita moa io tonga alina miny any zay naka mikomisera hoe jereva kaiky le raha komisera fa mba samory le olona fa tena tsy voasambotra mantakity ny androany raisiny mihitsy le fitorina fa tsisy réaction izy zany fa hoe misy procédure tsy afaka manambotra ny olona io nareo hafahafa fa mpangalatra ko ireny sisiny iny hoe hitanareo filazany de fantatra zao io izy nangalatra ko sisy procédure fa samborina aloha e. Tsy mbola nisy tao anatin'ny 10 taona ny tranga tahaka izao. Mamenatra ny malagasy ny mahita sy maheno ny tranga tahaka izao. Ny hita tamin'izao fanjakana volomboasary izao dia maro tokoa ireo fietsika tsy mendrika sy mamofady amin'ny maha-olom-boafidy sy amin'ny maha-olona ambony azy. Vaovao ny toetry ny andro kosa indray faritra maro toetondreny vohitra no nahitana vandra tamin'ity androany ity. Ny tapakandro ariva no tena nanomboka avy tampoka ny orana ary tsy nitsahatra raha sy tamin'ny 5 ora ariva tany hoany tahaka izao hitantsika amin'ny sary izao ny abetsaka izany vandra izany ary nisy fiantraikany tamin'ny fambolena izany tsy dia fahita firy hoe aty amin'ny faraparany volana May mbola misy orana sy vandra be tahaka izao eto Madagasikara indrindra fa ny eto Antananarivo renivohitra izany dia vokatry ny fiovavany ny toetry ny andro avokoa. Eo amin'izay vaovao ny toetry ny andro izay hatrany tombanana mafy hatrany ny fiakaran'ny hafanan'ny tany ato anatin'ny 30 hatramin'ny 50 taona eto Madagasikara raha mitony tandrevaka sy nisy tsy fandraisana andraikitra ny tsirairay manoloana izany ho betsaka ny rivo-doza mahery vaika akasika ny Madagasikara tsy iova nisan'ny famijanona manodidina andro eo saingy ahery be izany ka mila miomana dian'izao ny rehetra Andomiaratina sy Andry Rakotomalala. Larana fatelo marefo indrindra manoloana ny fivoaran'ny toetry ny andro avokatry ny fiakaran'ny maripana maneran-tany Madagasikara. Manampitrotraka izany fiainan'ny rotsakorana amin'ny faritra maro. Tombanana hitombo anefa ireo tranga ireo atao anatin'ny taonjato ity. Mety hananika ny 3 degré Celsius hatramin'ny 5 degré Celsius ny maripana afaka 30 na 50 taona raha mitony tandrevaka ataony rehetra. Antony maro no mitarika ny fiakarany hafanan'ny tany izay vokatry ny ataony olona ihany. Raha tsorina dia ny famokarana ny gaz carbonika na ny CO2. Raha hoan'ny Madagasikara manokana dia ny fisian'ny doro-tanety sy ny doro-ala ary ny fitaterana no tena mamokatra ny gaz io raha eto amintsika. Izy fiantraikany goavana amin'ny fiainana andavanandro ny mponina sy ny fivelomany, fotodrafitrasa ary toe-karem-pirenena ny hafanan'ny tany. Miantoka no avy rehetra ihany koa ka ilaina ny fandraisana andraikitry ny rehetra. Raha miakatra ny hafanana ary nolazaina teo koa fa isy fiainana rotsakorana dia misy fiainana arak'izay any amin'ny vokatra. Raha isy koa ny fiakaran'ny hafanana dia mety isy fiatraikany izay any amin'ny fahasalamana. Mety isy fiatraikany koa izay any amin'ny famokarana enerzia. Ny ao amin'ny fisahanana ny loza voajanahary dia misy fiatraikany ihany koa izay rehetrarehetra izay ka arakaraka ny sehatra tsirairay no ahafahana mamaritra ny mety ho fiatraikany. Tao anatin'ny 170 taona farany, manodidina ny 2 amin'ny ankapobeny ny rivo-doza mahakasika ny Madagasikara. Miovaova manaraka ny toetr'andro anefa izany ary nisy fotoana nahatratra 9 tamin'ny taona 2022. Vokatry io hafanan'ny tany io, tombanana iamafy ary tombo hatrany ny rivo-doza akasika ny Madagasikara, izany hoe tsy miova ny isany fa ahery vaika kosa. Ny ilaina atsinanana sy atsimo atsinana nosy no tena iantefan'izany. Ahina hoe izay rivo-doza mahakasika antsika dia mety hatanjaka avokoa, ohatra ny Batsiray, ohatra ny Fredy ary mety hatetika izany raha ohatra hoe rivo-doza iray fotsiny avoantsika isa-taona na 2 fotsiny isa-taona dia mila miomana izany hampozina sady hoe mety ho mafy ny fiatraikany satria ny heriny ny rivotra hoentiny ho mafy ahafahany rotsakorana koa dia hita hoe mahery vaika ny rotsakorana hoentiny rivo-doza, izany hoe ahina izany hoe ho betsaka kokoa ireo rivo-doza matanjaka raha cyclone tropical intense rivo-doza mahery vaika ireo amin'ny ho avy. Raha ny maripana niakatra ohatra faingo 5.70 degré Celsius hatrany amin'ny 2.80 degré Celsius ny maripana teto Madagasikara teo anelanelany taona 1.700 sy 722. Tombanana iakatra 3 degré Celsius hatramin'ny 5 degré Celsius ny maripana any amin'ny fiafaran'ny taonjato 220 raha tsy misy fepetra raisiny. Ny votro tao anatin'ny tatitra fahatelo mirakitra ny fiovan'ny toetr'andro, voamarika sy ny fiovan'ny toetr'andro vinavinaina eto Madagasikara tamin'ny alalan'ny foibe famantarana ny toetry ny andro. Natao izany ampahafantarana, anentanana, indrindra anamorana ny fandraisan'ny rehetra fanapakevitra manodidina izany.
Lafomba vao ny fahasalamana kosa indray ny 70% amin'ireo olona nijery ny toe-pahasalamany nandritra ny fitsaboana mamaim-poana nanamarian'ny suspana ny ex-institut d'hygiène sociale Analakely ny fa 70 taona nijoroany no fantatra fa misy ity aretina tositra ity avokoa. Metraka mivantana amin'ny fahasalaman'ny isambatan'olona ny fahasaranana iainana andavanandro amitombo isa ireo olona mitondra ny aretina tosidrana ny tension vokatra izany mbola sarotra ho an'ny malagasy ihany koa ny misitraka fitsaboana sahaza Andomiaratina sy Andry Rakotomalala. Ny fahasalamana no voalohany-karena ho ny fitenenana malagasy. Ankafitsina ihany anefa no misitraka izany fahasalamana izany amin'izao fotoan'izao no ny fahasahirana na iainany rehetra. Ny aretina mitombo andro aman-dalina, rarakopana manoloan'izany ihany koa ny vola mivoaka. Hiazaka izany ireo toeram-pitsaboana afaka mandray an-tanana mamaim-poana sitrany ayay. Koa ny analizy fotsiny izay efa mandany amina mpitsisa maro mihitsy ianao avy eo marary. Ilay hoe aza marary fotsiny amin'izao fotoana izao. Tsy haiko hoe ny fitondrana tokony mba midia akaiky resaka amin'izay resaka fahasalamana tontolo izay satria ao anatin'ny resaka sosialy mbahoaka daholo izany zavatra izany fahasalamana ny karaha sosialy tokony tsinjovana daholo izany rehetrarehetra izany tokony tsinjovana manokana mihitsy ilay olona izay sahirana ara-pivelomana resaka ny analizy rehetrarehetra ny ohatr'izany na fitopanafody. Manodidina ny zato teo ireo olona nijery ny teo-pahasalamana tetsy amin'ny centre hospitalier universitaire de soins et de santé publique na ny ex-institut d'hygiène sociale Analakely androany nandritra ny hetsika ara-pahasalamana mamaim-poana nanamaria ny ity toeram-pitsaboana ity ny fa 70 taona nijoroany. 70 tamin'ireo no voamarina fa misy tositra avokoa. Vehivavy no maro anisa ary efa misy tanora ihany koa tratrin'izany. Be ny olona miady saina, betsaka ny olona miady tory sakafo moa amin'izao fotoana izao efa vitsy ilay sakafo biolojika fa izay hitan'ny olona dia hohaniny daholo dia efa tsy maintsy misy éducation thérapeutique izany tonga eto miaraka amin'ilay fanafody hoe izao ny zavatra tokony hohaninao, izao ny tsy azo hohaninao, izao ny tokony hoferana. Betsaka eto aloha vehivavy, izay aloha mibetsaka. Dia ilay salan-taona zany efa manomboka eo amin'ny 40 fa misy ihany ao si jeune mbola tanora dia misy tension ireny zany mila fandraisana ndraikitra manokana mihitsy satria tsy maintsy hojerena akory rehefa avy eo hoe inona mahatonga an'ilay tension hiakatra koatra n'ilay fisakafoanan'ilay olona le habitude alimentaire sy le mode de vie dia tsy maintsy jerena, tsy maintsy mbola anaovana analizy ireny olona ireny, tsy maintsy mbola hitiliana hoe inona mampiakatra an'ilay tension fa mety misy zavatra fo mampiakatra an'ilay tension aretina hafa mihitsy zany. Manodidina ny 300 hatramin'ny 400 isan'andro ireo olona tonga mitsabo teny ety amin'ny toeram-pitsaboana ity. Avoatsabo atao avokoa ny aretina rehetra tsy mila fandidiana, tsy mila famelomanaina. Mitombo ireo olona mila fitsaboana. Ampitomboana manaraka izany ihany koa ny kalitao sy ny fototra-afitrasa handraisana ny marary araka ny teny hoe marary andrianina. Izay eninjato izay tsy hoe dokotera iray na roa na telo na efatra fa ny dokotera ato aminay maro dia maro dia mizara amin'ireo dokotera rehetrarehetra ireo zany ireo marary ireo. Dia ny anton'ilay izy hoe mijanona hoe 300 na ohatr'izany dia satria ny dokotera zany efa manana hoe reto ihany no jereko ho an'ny andro an'io fa tsy mihoatra an'izay satria tsy inona mba ahafahana manome an'ilay kalitao tsara ny fandraisana marary. Mankalaza ny fa 70 taona nijoroana amin'ity taona 2024 ity ny toeram-pitsaboana ity hetsika maro manodidina ny fahasalamana no nanamarian'izany. Maresaka iraisan'ny pirenena hanodimandry alina ilay mpihira fanta-daza maneran-tany Tina Turner avokatry ny aretina efa nandazo azy efatry ny ela no antony izao fahafatesan'izao. Asin'Andriamanala Simbola avatsara. Efa salotra ny anarana hoe Reine du rock and roll Tina Turner teratany Amerikana lehibe tany Suisse. Teraka tamin'ny 4 Novambra 1977 ary maty omaly 4 Mei. Avokatry ny aretina izay efa nandazo azy nandritra ny fotoana ela no nitarika izao fahafatesan'izao. Nanakoako maneran-tany mihitsy ny hirany tany amin'ny taona 70 sy 80 tany ho any. Teo amin'ny 470 taona izy no namoaka ilay hira mitondra lohateny hoe What's Love Got to Do With It izay nazahoany ny Amboara Grammy Award tany amin'ny taona 470 valopolo amin'ny 100 tapitrisa ireo tapakila lafiny nandritra n'izay fotoana ny hirany izay. Niara-niasa tamin'ny mpihira manana ny laza maneran-tany tahaka andry Diana Ross, ry Aretha Franklin sy ireo afro-amerikana ihany koa i Tina Turner.
nandeha nisotro ronono ary nanatsahatra tanteraka ny tontolony famoronakira sy ny fampisehoana ary ny fiakarana antsehatra tamin'ny taona 2024 kosa ny tenany. Efa lalao horonan-tsary ihany koa ity kitany mozika rock and roll ity. Tapitrary ny fampalalam-baovao tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Toy ny mahazatra dia ny fandaharana ona marina sy ny Global News no arahinao avy hatrany aorian'izao fampalalam-baovao izao. Oto io kosa no lohanteniny horonan-tsary iny amin'izao atolotry ny MBS anao amin'ity androany ity ny sampana fampalalam-baovao. Manome fotoana anao amin'ny raha mipitso indray velomary tompoko.